Ankafaliana izay no itsidihana ny tokantrantsika rehetra atao anatin'ny mpanisy ny alika mbola aty Ambohinambo talatamaty hatrany misy anay ary mbola ato amindry Monsieur Parfait maromaro ny alika ato dia hoentina tsiraidray teto amin'ny fandahana ireo alika ireo tamin'iny tsika niaraka tamin'ny Monsieur Parfait sy Totosy androany isika dia andray vahiny mbola boribolina hatrany no raisitsika fa olona hafa kosa indray no hitantara ny mombamomba azy aka fitoerana kely aloha dia ampandroso ny vahintsika tsy iza zany fa Monsieur Bernard sy Paris mandroso ianareo tonga dia alika goavana be mihitsy nefa ny mavitribitrika tsara no hiaraka amintsika indray mampahafantarina aminareo any tokantrano izany hoe Paris izany afaka mahazo toerana nareo miarabanao Maître Bernard entovoko miarabanao Pani dia miarabanao ihany koa miarabany Paris ihany koa endry be mihitsy Paris arak'izao hitanareo zao lava ny lelany izy dia manana loko volontany goavana dia goavana eo amin'ny 90 kilo eo izy mbola ho ampahafantariny Maître antsika ihany nefa hoe iza marina moa izany Paris izany rehefa aveo fa hitodika eto amin'ny Maître isika aloha hoe arak'izany hoe Maître izany mamolaka sy tsy haiko hoe midresy ve alika afaka mba hitantaranao historique kely ve izay mahakasika an'ity asanao ity nanomboka oviana tantarao daholo izay azo tantarainy eny tompoko Maître tsy mandresy Bernard tany amin'ny taona 570 tany no nanomboka ny rona tany amin'ny fitiavana alika na marimarina kokoa hoe niditra ny asa tamin'ny sehatry ny alika tao amin'ny orinasa anankiray no nanakarama gendarme hampianatra an'ireo tompon'andraikitra ny fiambenana tamin'ny orinasa io izay ny tenako no surveillant général tamin'ireo gardien sy ny jardinier zany dia ahafahana misurveiller ny olona eo ambany fiadidianao dia anao koa mila mahay an'ilay asa zany dia nianatra tamin'io gendarme io izay efa nodimandry moa zany io ray aman-dreny io ny taona 770 no nanomboka ny takosina tamin'ny gendarmerie nationale teo Ivato ary dia volana jiona 770 no nahazo ny certificat maha maître chien ako dia teo nanomboka nivoaka nandeha irery niara-ny asa tamin'ny orinasa anankiray tsy maninona angamba tenentsika eto ny univers canin zany 7 volana monja any tao dia nandeha irery amin'izay tadidiko tsara berger allemand zay no ndraisiko voalohany an'olona tsotra fa teratany vahiny izy io hollandais Iopiny anaran'le berger allemand Monsieur Arnaud no tompony zay no dresseko voalohany raha zay kadikady zay nijerevantsika efa 20 taona any hoany zay lomanosana tato anatin'ity sehatra ny dressage ty inona ny alika sarotra ndraisinao indrindra tao anatin'izay fotoana izay izy izany alika mety hoe tonga dia morana ampianarana be ihany koa le hoe noraisina zany métis laboratoire zay aloha tena sarotra nraisina zany hoe teo amin'ny adiny roa teo izy vao voarayako métis laboratoire zany hoe laboratoire ny mamany dia rottweiler ny dadany an'olona ambony anankiray eto amin'ny firenena izay tsy tononoko eto ny anarana fa tena nahasiaka tena mahasiaka tsy nety niraisina mihitsy adiny roa zay roa lahy vao afaka hoe niresaka tena niraisina nasiana kolesy ny namany zay angamba ny tena hoe sarotra indrindra fa ny ankoatran'izay dia mitovitovy daholo ihany misy fahasarotana kely dia dia andramantsika ilay anankiroa mbola tsy niraisina azy mitenenao hoe miresaka ohatra ny hoe fomba firesahana amin'ny alika ny satria izany zao mety be dia be tsy mahay an'izany hoe resahana ny alika dia manakay kokoa anao eny tompoko ny hoe miresaka tsara fantaritsika aloha fa isika olombelona zany dia manana 5 sens na hoe fahatsapana 5 sens de la touche ny hoditra ny orona ny odorat lela ny tsiro dia ny la vue ny maso sy sisa 5 ny atsika olombelona fa ny alika kosa dia manana an'le fahaenina atao hoe 6e sens misy dikany roa izy amin'ny fotoana samihafa azotsika dika hoe flaire azotsika atao hoe tsindrimandry sy sisa dia iny le fomba fifampiresahana amin'ny alika iny ataony amin'ny teny vazaha hoe lecture rehefa mijery ny alika ianao zany dia misy fifampijerevana dia misy fifamakina izy mamaky dia za mamaky anazy dia misy fifampiresahana eo dia ao aorinan'iny no mandeha amin'izay ny fifampikasoana ohatra hoe le lafo ny tanako ampiakary ny tanana makaty miatsambotra dia miteny izy amin'ireny misy zavatra azavainy aminao hoe zao na izao dia ianao zany en tant que maître chien anao dia fantatro hoe zao ny filan'ilay alika
hatreto zany tokony atao, hatreto tsy tokony atao, zay le resaka ifanaovana. Andao tsika hitodika kely amin'ny Paris amin'izay, zany hoe izy sy Toto sy Pralala tsy diso Ya dia izy nefa somary Ray goavagoavana dada, ray kokoa. Ya. Inona no antony Asi. izay? Asi. Ie, io moa zany ny alika rehetra, ny alika rehetra dia nisy fiaviana. Aloha coucher kely Paris fa visaka. Coucher. Allez, coucher. Coucher, coucher mon chat. Allez, vas-y couche. Voilà, et pas bouger. Très bien. Ny alika rehetra tsy hoe tonga ho azy latsaka fa nisy ray aman-dreny tany aloha dia misy teny tolo manao hoe ny zafy mpanahaka dia any amin'ireny ray aman-dreny izay ny ampitampitany ireny a dia misy tonga dia mitovy be amin'ny dadany a, misy tonga dia mitovy be amin'ny mamany a, misy mitovy amin'ny dadabeany, misy mitovy amin'ny bebeny ka na ray tam-po ary izy a dia iny le rasy avy any ambony iny a neny Paris zao a tany amin'ny dadabeany avy amin'ny dadany a misy mitovy amin'ity Paris ity na regara na ny caricature ny taola ny ossature ny robe a dia izy io miverina io fa zany akory tsy midika hoe tsy izy ity na ratsy ity na tsara ity fa tena ao anatin'le tena boherboule izy a fa nisy razana avy any aloha dia miverina ohatran'io. Dia izay sady no mamarana ny tapany voalohany na ahafantarana bebe kokoa hoe iza moa i Maître Bernard. Amin'ny herinany anio dia mahakasika ny Paris amin'izay ary no fantarana atao anatin'ny fandagana mpanisy ny alika. Manome fotoananao ary izahay amin'ny herinandro e.